taorian'ireo fandraisan'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana andriamatora Sataromanana José Lirimy ireo mpisehatra ao amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana avy eto an-toerana sy avy any ivelany izay nanamafisana ny fiarah-miasa dia nidina nijery fotony ny zava-misy tao amin'ny faritra Vakinankaratra ny tenany ka nisantarana izany voalohany ny fitsidiana tao amin'ny ivotoerana fifamanao nanomboka ny 13 Novambra 2024 lasa teo. Nandritra izany dia tapaka fa atsaraina ny sehatra ny fiompiana indrindra ny mpivavy Dernono izay mampalaza ny fifamanao sy ny faritra Vakinankaratra anampy isa ireo ombivavy ao an-toerana sy lanomby misa 10 izay aparitaka amin'ireo tantsampiompy ao amin'ny faritra afovoantany. Ampitomboana ihany koa ny tararaky ny biby amin'ny fampanarahana enti-tanana ny tsirinaina omby. Marina fa mamokatra azoto likidy fitehirizana izany ihany koa isika eto Madagasikara eto Vakinankaratra ary mihodina tsara izany ka mamokatra manodidina ny 30 litatra isan'andro isaky ny omby. Ampiroboroboana ihany koa ny fambolena ovy amin'ny alalan'ny famokarana masomboky tsara kalitao raha manodidina ny 700 taona no ilain'ny mpamboly amin'ny fotoana ity. Izany dia fiaraha-miasa mahomby avy amin'ny tetikasa FSRP vatsin'ny banky iraisam-pirenena vola. Taorian'izay dia nisany koa ny fitsidiana ny parc d'innovation toerana anankiray izay ahitana an'ireo fambolena ny karazam-boly ara-teknika. Atsaraina hatrany toerana io ary hitarina satria 1 hektara ho lasa 10 hektara hitondrana fanovana ara-pamokarana fiaraha-miasan'ny CGIR izay ahitana ny Afrika Rice sy ny ITA ary ireo maro hafa miara-montolantoka aminy amin'ny fikarohana ireo karazam-boly afaka miatrika ny fiovavan'ny toetrandro sy mazaka ny toetany rehetra. Nahitambokatra ny fametrahana ny sahafanehoana ireo teknika mpambolena moderna ka tatsaha-maro nefa mampiatra izany taorian'ny fiofanana. Anisan'izany reto tantsaha ao anatin'ny faritra Vakinankaratra ireto. Amin'izao fotoana zao dia voly avitra nataonay dia efa niakatra ny korzety, ny haricot vert, ny anana, ny tsaramaso dia efa samy namokatra daholo ny ovy pemim-pitopoa. Tena mampiova tokoa satria natao anatin'ny volana Oktobra dia manana fidiram-bola zahay, manana laoka, manana rehetrarehetra dia tsy sahirana fa samy afaka manjifa amin'izay anjifan'ny tsirairay azy. Amin'izao famokarana zao satria izao tokoa dia ao anatin'ny tena hoe famokarana tanteraka indrindra ty amin'ny Vakinankaratra. Tsara fantatra moa andriamaton'ny ministra fa raha ty amin'ny Vakinankaratra dia mpamboly avy tokoa ny zahay mianakavy aty izany fa eo amin'ny 500 ihany tsy mpamboly dia tena hoe fidira ministra ty izany dia hery lehibe ho anay satria manana ray aman-dreny tokoa izahay mijery anay aty fotony mitondra izay fampandrosoana ho an'ny vahoaka maro anisaizay. Makasitraka be da be ny andriamaton'ny ministra tonga taty Vakinankaratra mijery fotony ary mampanantena hiaraka amin'ireto vahoaka maro anisa aty Vakinankaratra sy manerana Madagasikara. Efa miroso amin'ny fiasana ny tany ihany koa izy ireo na amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana moderna toy ny tracteur. Vilim-panantenana sady ry tantsaha niona mivantana tamin'andriamaton'ny ministra nandritra ny fitsidiana ity ivotoerana ity. Anisany nojerena ifotony ihany koa ny ivotoerana kifamaha na ny ivotoerana misahana ny fiofanana sy ny famokarana ireo fitaovam-pamokarana ara-pambolena eto Madagasikara izay miorina ao Antsirabe sy eto Antananarivo. Nijery ny zava-misy ary niona tamin'ireo mpiasa sy mpampiofana tao. Nanamafy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana fa ny fampiasana fitaovam-pamokarana moderna no anisan'ny lakile ny famokarana maharitra eto Madagasikara. Amin'ny foezaka mieritreritra ny ministera fa ampiatra politika ametraka fivondronan'ny tantsaha ifotony arakarak'izay filière mahomby arakarak'izay toerana sahazazy tsirairay avy dia izay fampivondronana ny tantsaha zay na hoe coopérative ilainy zay mba ahafahana manamora ny fanampiana sy ny fampitaovana n'ireny tantsaha ireny. Izay ny voalohany ary manamora koa ny fanohizana ny karakarana ny vokatra izay afaka ahodina avy eo na afaka varotana avy eo. Dia izay zany tsy maintsy harindrantsika izay dia alamintsika manomboka hatrany amin'ny voalohany any amin'ny fikarakarana ny tany ka hatrany amin'ny famarotana azy. Izay zany ny harindra amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana izay fiovana tiana hoentina
mba handrindranan'izay fampandrosoan'izay a mba ho tombotsy ho an'ny Tatsah eny ambanivohitra na amin'ny lafin'ny famalena na amin'ny lafin'ny fiompiana. Isan'ny mampitombo ny vokatra hatrany amin'ny 50 isan-jato ny fampiasana fitaovam-fambolena moderna izay ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana laharam-pahamena. Eo ihany koa ny fanamorana ny fisitrahany ireo Tatsah izany amin'ny alalan'ny kifamaha. Misa 3.5 ankehitriny ireo tanora efa nahazo fiofanana izay nivoaka tao anatin'ny 17 taona ny sin'ny kifamaha. Sehatra misakely no ifatohana dia ny fanamboarana fitaovam-fambolena madinika, fampifanana manodidina ny masinina agricole sy ny équipement rural, ny fanohanana ny mpamokatra. Ifamborosy ihany koa amin'ny fanatanterahana ny labour na ny fiasana ny tany amin'izao vanim-potoana ny fanomanana ny tompam-bolena izao ity ivitoerana ity, ary maneho ny fifandraisan'ny fiofanana amin'ny asa tena ilaina. Ho fanohanana an'ireo Tatsah ao komina ambanivohitra Andranomafana district-ny Betafo amin'ny fiatrena ny tompam-bolena 520 420 dia nisy ny fizarana zezika 10 taona ho an'ny tantsaha-mpamokatra manodidina ny 100 nentin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny ministra Andriamatora Sataromanana José Nirina no nitarika ny fizarana izany. Ny fampandrosoana ho ataontsika dia fampandrosoana mirindra. Fampandrosoana mirindra jerena akaiky daholo ireny ilay olana manodidina ilay fambolena sy fiompiana mandra-pahatonga ny azy any amin'ny tsena na anatiny na ivelany, dia anisan'ny tsy maintsy misy tetika ady mazava zany hoe aiza avy ny toerana mila amboarina ny lalana mba ahafahana mamoaka vokatra. Tsy ho vitantsika ny ray miaraka izy rehetra fa tsy maintsy asiantsika pilote zany ao anatin'izay arakarak'izay ny apetsaka ny vokatra any amin'ny toerana tsirairay avy sy arakaraky ny fahazarana misitraka an'izay eo anivan-tsena. Ny zezika no miantoka ny fampiroboroboana sy ny fampiakarana ny vokatra ho amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny Tantsaha. Katsaka dia mangahazo dia tongolo velara-tany 520 ary kelikely ihany velara-tany nefa sady efa kely nefa tsy ampy foana dia le zeka zany tena problema aminay. Fa zany hoe sao zay zany nahazo a dia tena hoe hitombo ny fambolena ataonay. Katsaka zao ohatra ho ara zay dia zara raha mahazo 50 kilao, vary mahazo 50 kilao isa-taona. Kendrenay zao dia mba niampitombo an'ilay fambolena na afaka mikaroka tany manao tany hafa zany ohatra hoe mikaroka tapo-tany eto zay afaka volenay ovy hitatra ny vonin-katsaka. Marina fa malaza amin'ny famokarana legioma, vary ary ronono i Betafo. Mamantsy Ratsira Besantananarivo izy ary mampidi-bola amin'ny tamberim-bidim-pamokarana hatrany amin'ny 300 tapitrisa ariary isa-taona ny distrika. Nambaran'ny ministra fa tanjony ny fitondram-panjakana ao anatin'izao fanovana izao ny fijerena manokana ny Tantsaha, ny fampiakarana ny vokatra ary ny fampitomboana ny fidiram-bolan'izy ireo. Ho arindra ny fomba fiasa rehetra ahazahoana izany tanjona izany. Itoy manerana ny faritra ny fanomezana zezika ny Tantsaha.